Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabatika ira revako malalatra ity sabotsy fa 7 novambra ity. Ny mofinaina antsika anio dia ny Matteo 5:1 ka 12. Matteo 5:1 ka 12. Fakitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Ary Jesosy no ny nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no fokisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy afaka malala manao ity toriteny ity izay toriteny voalohany nataon'i Jesosy raha araka ny Matteo. Toriteny izay miorina betsaka amin'ny ataontsika hoe etika na ny fitondrantena mamendrika ny kristianina ny 5, 9 ary 7. Jesosy izay asehon'ny Matteo ho tahaka ny Mosesy. Ka Mosesy nitondra didy 10 tany an-tendrombohitra Sinay, izay asehon'ny Matteo eto ho tahak'izay koa Jesosy izay mitondra lalam-piainana vaovao, torolalana vaovao ary nitoro fanafahana vaovao amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa mamakilay zany ataontsika hoe lalàna vaovao na fanazavana ny lalàna any Mosesy araka ny endrika vaovao amin'ny Jesosy zany ny ataontsika hoe toriteny momba ny fahasambarana. Manokatra ny toritenin'i Jesosy ity momba ny atao hoe fahasambarana. Toy ny manazava Jesosy fa ny fahasambarana na ny olona ataontsika hoe afaka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny lalàna satria manomboka any amin'ny 9:20 dia teny Jesosy hoe farinareo ny voalaza hoe aza mamono olona, farinareo ny voalaza hoe aza mitsangatsanga, farinareo ny voalaza hoe tsy priany maro isan-karazany ny hoe aza miteny ratsy olona, renareo ny voalaza hoe maso olono maso sy ny sisa rehetra. Zany hoe melony anazavana an'izany dia izao asehon'i Jesosy ny fahasambarana. Ny dika zany afaka malala dia ny hoe ny lalàna dia ny lalàna zany manokatra ny lalàna dia ny fahasambarana. Ny lalàna dia tsy lalana mitondra ny olona ho any amin'ny kizo sanatry ny vava na enta mavesatra ho an'ny olona na zavatra tsy azony olona ho tanterahina, fa ny lalàn'Andriamanitra dia lalana mitondra ny olona ho any amin'ny fahasambarana. Ary tsy misaraka mihitsy ny lalàna na ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahasambarana. Fahadisoana zany, fahadiso-kevitra mihitsy ny mitady ny fahasambarana ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra. Fahadiso-kevitra ny mihevitra fa ny fahasambarana dia misaraka amin'ny soratra masina na amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny lalan'ny fahasambarana dia mifanojo amin'ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga hoe melony ny anazavan'i Jesosy ny lalàna, ny toetra, ny mamendrika ny kristianina dia izao manazava aloha izy ny hoe sambatra ianao raha izao. Sambatra ianao raha izao. Izao no atao hoe fahasambarana. Rehefa malala mazava zany fa ny fahasambarana dia azon'ny olona rehetra raisina amin'ny tanana, azo takarina sy azon'ny olona iainana ny fahasambarana. Fahasambarana zao tontolo zao no manao hoe sambatra ny manan-karena.
sambatra ny voky sambatra ny manao asa soa fa izao lay fahasambarana zao tontolo zao zany de lay fahasambarana zay miankina am'ilay ataotsika hoe materiely miankina am'ilay zavatra hita maso miankina am'ilay zavatra zay eo ampilatanan'ny olona ka mety tsy hoanana ny olona fa ny fahasambarana zay ambaran'i Jesosy kosa de mifanohitra am'izany mihitsy fahasambarana azon'ny olona rehetra ananana fahasambarana takatry ny olona amin'ny tanana azy dika zany afaka marara de zao ambaran'i Jesosy arany lalana makany amin'ny fahasambarana dikan'izany azonao atao ny sambatra ary io sambatra io ankehitriny fa tsy ho avy io fahasambarana io tsy fahasambarana ho avy akory hoe rehefa tanteraka ao reto lalany reto de sambatra ianao tsy zay fa sambatra ianao ankehitriny ary efa sambatra ianao de ho fifaliana ho anao ny anaraka ny didin'Andriamanitra amin'izay fotoana zay lay fahasambarana tsy ateraky ny lalàna loatra fa ny lalàna de mitondra anao any amin'ilay fahasambarana ny fahasambarana de zao azo ny tananao azonao iainana ary ny olona sambatra no manaraka ampifaliana ny sitrapon'Andriamanitra lay fahasambarana de zao hozy manao hoe ny sambatra nge ny malahelo am-panahy sambatra nge ny malahelo am-panahy zany hoe lay mifanohitra am'ilay fireariana-panahy ny Sadoseo lay fireariana-panahy manao hoe za tsara za marina za tsitsikanina za masina dia ho Jesosy hoe lay malahelo am-panahy lay tahaka n'ilay lehilahy tantarain'ny filazantsara manao hoe inona moa ty za Jesosy tianao fa na de ao anatin'ny tsy fahatanterahako azy tianao ny malahelo am-panahy de lay olona zay mahatsiaro hoe miezaka tamin'ny herin'ny tenany tsy afaka tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra miezaka ny hanao ny didin'Andriamanitra nefa tsy mahatratra an'izany tsy olona manao ny didin'Andriamanitra ho tsinotsinona fa olona miezaka manatratra ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy mahatratra lay fenitra tian'Andriamanitra tratrarina de malahelo izy hoe tompo mba niezaka ihany aho efa nataoko ihany ny ainan'ny fitiavana nataoko ihany ny hanao ny sitraponao efa nataoko ihany ny ho tiany namako efa nataoko ihany ho tianao irany zavatra rehetra indrisy nefa tompo fa tsy vitako zany zay olona zay ny sambatra hoe Jesosy zay le alahelo am-panahy mahampanankarena am-panahy ao anatin'ny faniriana anaraka ilay sitrapon'Andriamanitra de metoraka amin'Andriamanitra apure Andriamanitra fa ny herin'ny fahasoavanao no ahafahako mahatanteraka ny sitraponao zay le malahelo am-panahy zay tsy keo amin'ny fariseo fa ny fariseo de mieritreritry hoe za nge sambatra vitako daholo ny didin'Andriamanitra inona ny tsy vitako za tsara vitako ny lalàn'Andriamanitra le afaka malala hoe ory fa izy no amifaliana ory ahoana moa io lay olona tsy variana amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao le olona mahatsiaro hoe tsy ny fahafenoan'ny fiainana tany akory no miantoka ny fahasambarana hoe za tompo jere mety ananako daholo ny zavatra maro isan-karazany takatry ny tanako ny zavatra mety anana n'izao tontolo zao fa za tompo manaiky fa tsy zay mahasambatra ilaiko ny zavatra omenao ahy isan'andro ny sakafo tsara ny fitafiana tsara zay rehetra mety ilaiketo de omenao ahy fa raha vao tsy eo ianao tompo de ory ahy efako malala ny olona ataontsika hoe mahatsiaro fa tsy manana na de manana azy zany mietritra amina hoe na de ho amin'ny daholo ary ny zavatra eto amin'izao tontolo zao de mahatsiaro hoe tsy zay ny mahasambatra fa ory ary efa tsy eo ianao Andriamanitra zany ny sambatra ry avako malala ny olona mahatsiaro hoe ory ary tompo raha lavitra anao inoko fa zany anao ry avako malala ary raha izany ianao de minofo efa sambatra de aza ny teny manao hoe mijaly asa ty zao mijaly asa ty zao tsia ny programan'Andriamanitra de ny ahasambaranao ny programan'i Jesosy tsy ny ampahory olona ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy ny ampahory ianao fa ny ahasambatra anao zay ny mahatonga azo anao hoe azo anao atao ny sambatra ankehitriny sambatra anona sy mangety etan'ny fahamarinana inona moa zany ry avako manoloana ny zavatra hitanao eto ambonin'ny tany ny fitsarana miangatra ny fizarana miangatra ny fijery miangatra be de be no hitantsika eto ambonin'ny tany
de mangetaheta ny fahamarinana tompo raha mba manjaka amin'ny fahamarinanao eto amin'ity firenena ity mangetaheta za Andriamanitra ny hoe mba hanjakanao ny fireneko hanjakan'ny fahamarinana mangetaheta mba hanjakan'ny fahamarinana ny fiarahamonina misy ahy mangetaheta mba hiainanao amin'ny toeram-piasako ny fahamarinana mangetaheta mba hiaina n'ilay fahamarinana de sambatra ianao iza ny kristianina tsy anireny zany de sambatra ianao zany raha misy kristianina manao hoe afaly asanatriny zany hoe faly fa tsy mandeha amin'ny tsy fahamarinana de tsy kristianina izy aza mitononao kristianina koa raha faly amin'ny tsy fahamarinana fa ny kristianina faly amin'ny fahamarinana kosa ny firazan'ny Paoly Romana Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo faly amin'ny fahamarinana de sambatra ianao zany mety tsy hanananao ny zavatra be dehibe tsy maninona zany mety tsy salama ianao ndraindray fa mety mbola mihinana fanafody tension isan'andro asa fa sambatra ianao satria ao anatinao hoe tompo raha manjaka mantsy ny fahamarinanao arak'ilay vavaka ataony ho tonga ny ny fanjakanao hanjakany ny fahamarinana sambatra ny olona mangetaheta ny fahamarinana tsy zany ihany sambatra ny miantra ny olona miantra mangoraka lay miantra tsy voatery hoe misy marina fao anatin'ny fiantrana ny manome anankiray amin'ny fiantrana ny fanomezana fa ny fiantrana dia lalibaka kokoa lay fangorahana ao am-po mialoha lay fanomezana tsy lay manome ihany manomezana iny zava-dehibe manome dia endrika anankiray isehon'lay fiantrana fa ny fiantrana dia lalibaka kokoa zany hoe toy ny mahazo anao no mahazo lay olona raisinao ho mifindra aminao entinao ny fahorian'lay olona io lay tenen'ny diferentsy hoe compassion zany hoe tena raisinao ho toy ny mahazo anao ilay fitsegana lalipaka ary tsy vidiny hoe fitsegana lalipaka fa fitsegana manjary asa tsy lay mitsetsetra fotsiny keo nefa fa tsy mahatonga asa fa tena hoe ray fitsegana ka manjary fanolora tena manjary fanoloran-javatra manjary fanoloram-pitiavana zay ny hoe miantra miavaka malala fiainana kristianina ke zany fiainana kristianina tsotra fotsiny zao zany raha kristianina no tsy mahana fo miantra iza indray no hana fo miantra riavako raha tsy nipino izay mahatsiary hoe zana amin'ny ran'Andriamanitra fo na velany eloka velona trapamonjena no zany toko mahana fo antra raha tsy kristiana raha ny kristianina ny tsy mahana fo antra iza indray no andrasanao hoy Jesosy manao hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany raha ohatra ka zao tontolo zao ato mahana fo miantra lavitra noho nareo no zany riavako malala sambatra ny kristianina mety tsy takatrao le fahasambarana ndraindray na tsy ekenao fa sambatra ianao ary rehefa tsy manaiky zay fahasambarana zay dia mitady zavatra hafa na manome tsinan'Andriamanitra sambatra ny madio am-po avako malala sambatra ny madio am-po fahadiova-m-po inona moa ny fo madio fo tsy mba manana alahelo fo tsy mitahiry alahelo fo tsy mba mitahiry valifaty fo manaiky fa zao manao hoe miara-mena amina olombelona io olombelona iraha-komonina io mpanota ara-panota izy mety menjery izy mety lavo izy ohatra koa mpanota dia mety menjera mety sorena mety tesitra ary mety ohatr'izay daholo ny olona rehetra ohatra koa tsy miara-monina amina anjely akory fa miara-monina amina olombelona marina loatra miara-monina amina kristianina fa izao miara-monina amina olombelona no zany dia zao tsy tahiry alahelo amina izy alaiza tahaka ny tsy nitehirizan'i Jesosy alahelo tamiko no tsy hitehirizako alahelo na amin'iza na amin'izy tahaka ny Jesosy tsy mba namaly faty tamiko no tsy amaliko faty na amin'iza na izy tahaka ny tsy nitehirizan'i Jesosy folentika tamiko no tsy hitehirizako folentika na amin'iza marina izy zay ny antsoina hoe madio madio am-po dia zao madio koa ny saina madio ny fieritreretana zay teny tsy fantatry zao tontolo zao zany fa zao tontolo zao misy karazana maro samihafa valifato ianareo rancune hoinareo amin'ny teny frantsay arrière pensée hoinareo amin'ny teny frantsay zay teneninareo azy zay ny afatarareo azy any fiarahamonina fa fantatsika rehetra ny olona tsy madio fo tsy madio saina manao lompo otrompo sy ny sisa rehetra fa ny madio am-po dia izao olona faly mandrakariva amin'ny mpiara-belona aminy zay omby Jesosy no ahitan'Andriamanitra tsotrange be dehibe ny olona mitady an'Andriamanitra be dehibe ny mandeha mitety fiangonana mitady an'Andriamanitra be dehibe ny mandeha mitety toeram-pivavahana mitady an'Andriamanitra hoe aiza ny ahitako an'Andriamanitra dia eto Jesosy manazava manao hoe Jesosy no efa nitady Andriamanitra no efa nitady anao ary Andriamanitra no efa nanatona anao ary hitanao Andriamanitra rehefa madio ny fonao azo atao nge zany tianao no sambatra tianao no ahita an'Andriamanitra diovy ny fonao
beba aza mahana lolompo aza mitahirotom-pona amin'izana amin'izy sady mahasalama ny vatanao zany ny mahasalama ny sainao zany ny mahasalama ny fanahinao zany izany kristianina tsy zany raha mbola kristianina no mitahiry lolompo aman'olona tokony hibebaka izy areti-panahy zany raha mbola kristianina no mitahiry fahasorenana na valy faty aman'olona mbola tsy mahatoerana maha kristianina azy mila mibebaka izy ho Jesoa azonao atao ny sambatra satria anao madio ompo zany hoe mpampiavana zany tokony ho toetra kristianina ry avako malala toetra mpampiavana mampiavana zany hoe olona miezaka hitady zay hifandraisan'ny mpiarabelona aminy miezaka ho elanelam-panahy mampiombona fanatray ny kristianina zany tsy tokony olana fa izy mivahaolana hafahafa be raha kristianina izy indray no olana izy indray no mampiady izy indray no mampisaraka tsy kristianina zany fa ny kristianina de zao mpampiavana ny kristianina de zao mpampiavana mandrindra mandrandrana mihitsy azy fihavanana mandrandrana fihavanana mandrandrana fifandraisana ary ny kristianina de tokony mandeha ho azy aminy zany satria mahana fanamasina izy mahana fahazavan-tsaina afaka hikaroka zany fifandraisana zany izy fa ny kristianina tsy tokony olana tsy tokony ola mpiaramonina mihitsy ny kristianina fa matoa ola mpiaramonina ny kristianina de zao tsy sambatra izy ary rehefa tsy sambatra izy de ny korotan-tsainy sy ny korotam-panahiny afindrany amin'ny hafa de mahatonga korotana fa rehefa ohatra ka sambatra izy de le fahasambarana ao am-pony iny afindra tsy misy mora afindra ohatra ny fifaliana sy ny fitiavana tsy misy mora afindra ohatra ny fahatsara-panahy rehefa misy olona tsara fanahy miresaka aminao de mifindra ny fahatsara-panahy satria asany fanahy masina fa ny ratsy koa mora mifindra fa tan'le ry avako fa raha sy melony farany de zao sambatra ny enjehiny sambatra ny enjehiny rehefa mijoro ho elanelam-panahy ianao mijoro manana foanitra ianao mijoro makahala ny ratsy ianao fa ty fahamarinana mijoro fa diomadiom-po ianao de ho Jesoa vokatra io ro toetra rehetra reo de matoky fa zao na tsy maintsy ho tsapanareo fa ho enjehiny anareo zay fanenjehan'izay ny maridrefy ahafataranareo fa sambatra ianareo mbola izy ho teny hoe sambatra ny malemy fanahy sambatra ny olona zay malemy fanahy tsy mpitratrivatriva olona manana fotoana iainona olona manana fotoana iresahana mahana fahalemem-panahy le avako malala mahire zary azonao ataony sambatra ka tsao zany fahasambarana zany raha ao anatinao ny fahasambarana vokatry ny fanananao an' Jesoa de zao mora ho anao ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra tsy zioka ry havana fa sitrapon'Andriamanitra lala-pahasambaranao anao ho ny filazan'ny mpanao salama manao hoe atao-poko ny raiketako ny teninao rakitra ao amponao any fitenin'ny Jesoa zay milaza fa azonao ataony sambatra ary aza miaoatra fefanomen'ny tomponao to amin'ny azo fijaliana zany fahasambarana zany raiso fa sahazany zany ianao raiso fa zonao ny ho sambatra raiso fa anjara tandrify ianao ny fahasambarana ilavakasika tompo misotranao zahay no ny amin'ny tenindray azonay novakina ny toriteninao Jesoa manafatra anay fa sambatra izahay raha malahelo am-panahy indrisa nefa tompo fa tsy malahelo am-panahy zay firehariana-panahina ty anatinay manafatra anay ny teninao hoe sambatra ny ory indrisa nefa ry tompo fa tsy orono tsy fahatanterahany zao tontolo zao sy ny oty eto am'izao tontolo zao zahay manafatra ianao fa sambatra ny malemy fanahy indrisa nefa tompo fa tsy mba mahana fahalemem-panahy amin'ny namanay zahay tsy izay tiany nataonay taminy nataonay fa izay mampalahelo azy ary mamindrafo aminay tompo nanafatra ianao fa sambatra ny nona sy mangeta hitany fahamarinana indrisy tompo fa miaina ao anatina fiarahamonina tsy marina tsy anjakan'ny fahamarinana izahay de tsy nihetahita-pahamarinana aty anatinay nanafatra ianao manao hoe sambatra ny miantra tompo manafatra anay ianao niantra anay indrisa nefa tompo fa mahafo zahay tsy ao anatinay ny fangorahana
tsy ao anatinay ny fahalemem-panahy tsy ao anatinay ny fomitsetra lalina tahaka anao Jesosy manafatra nay anao ny amin'ny fahadiovampo ndraindray izay tompo mbola mitahiry alahelo ndraindray izay mbola mitahiry valivaty tahiry fahasorenana amin'ny hafa aza mamindrafo aminay tompo manafatra nay anao ny amin'ny fahasambarany mpampiavana hitanay amin'ny fiarahamonina tompo iainana isan'andro ny olana maro samihafa tsy mijoro mpampiavana izahay kanosy izahay menatra izahay nandray azy zay mihitsy ny olana mamindrafo aminay tompo nanafatra nay ny teninao sambatra izay raha enjehina mandositra fanosirana zay tompo miavana amin'izao tontolo zao zahay satria matahotra ny enjehina amin'izany rehetra zany tompo mamelany elokay mamindrafo aminay fa ataovy takatray ny fahasambarana no maninao anay avao zy izahay ary ampitoerao ty anatinay ny fanahinao masina ahatsapy zahay fa samba satria manana anao Jesosy samba satria naveranao eloka tao amin'izay iaina ny fahasambarana araka ny teninao Jesosy misaotra tompo